Miarabantsika amin'izao fatratrarany any faefatra ambinipolo taona ny niverenan'ny fahaleovantena izao, dia arabaina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy isika ho ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavany iny. Eo amin'ilay takila voalohany indray, ndao vakitsika mafy ilay lohahevitra ary afako. Eo amin'ilay voalohany mihitsy ndao iarahantsika rehetra mamaky ny lohahevitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: mpivavaka araka ny fanentana ny fanahy masina sy araka ny tena fivavahana marina ny ilain'ny tompo. Zany no andeha banjintsika amin'ny maha kristianina malagasy atsika ry havako. Rehefa vakina tamintsika teo araka ny dikateny iombonana ekumenika eto Madagasikara, ilay vaovao mahafaly na ny filazantsara araka ny Joany toko faefatra, dia nahitantsika niresaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ilay izy, tamin'ilay vehivavy Samaritana. Lavabe io raha resahana hatrany aloha, fa tonga dia nitsena itsika teo amin'ilay andininy faraka amby roapolo ilay izy, ary natsahatra hatreo amin'ny andininy fahaenina amby roapolo. Zay hoverenako vakina zao dia ny andininy fahatelo amby roapolo sy ny andininy fahaefatra amby roapolo ihany. Misy anton-javatra be dia be mantsy any aloha any izay niresahan'i Jesosy, ao ny amin'ny fiainan'ity vehivavy ity, ao ny mikasika amin'ny fivavahana. Dia izay mikasika amin'ny fivavahana izay indrindra no hitantsika eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo sy ny andininy fahaefatra amby roapolo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa ho an'ireo tena mpivavaka dia avy ary tonga sahady aza ny andro izay hivavahany amin'ny ray araka ny fanentana ny fanahy masina sy araka ny tena fivavahana marina, satria mpivavaka aminy araka izany no tadiavin'ny ray. Andriamanitra dia fanahy, ary ny mpivavaka aminy tsy maintsy mivavaka araka ny fanentana ny fanahy masina sy araka ny tena fivavahana marina. Zay zany no nakana an'io lohahevitra io ry havako. Andeha ataontsika tahaka izao ny toriteny, zaraina telo zany. Voalohany dia ho resahantsika eto izy tia Andriamanitra ivavahana, satria izay ilay resahany eto. Dia toy ny ampatsiahany kanefa izay lazain'i Jaona na Joany amin'ny tiresany amin'ity Samaritana ity, ndao hosokiritsika ary izay no iangantsika izy tia Andriamanitra ity. Faharoa, ny mpivavaka, isika mpivavaka, izay ilay resahana betsaka eto. Ary fahatelo, dia ahoana ny ampiarana an'izany? Efa mazava be hoe mivavaka araka ny fanentana ny fanahy sy araka ny fivavahana marina. Ahoana izany? Izay ny fizarana fahatelo. Ao ve nareo? Totseo tsara. Ao ndao ary iaingitsika. Iza ilay Andriamanitra resahany eto? Ilay Andriamanitra resahany eto tsy nanonona mihitsy Jesosy an'izany hoe tio na iave na isa. Fa izao raha manomboka eo amin'ny andininy faharaika amby roapolo hatramin'ny andininy fahaenina amby roapolo ny resahantsika, miveriny nefatra ny hoe ray. Zay zany ilay Andriamanitra resahany eto, ray. Satria miresaka amin'ny Samaritana koa izy. Tiany ambara zany dia zao: rain'ny olona rehetra ity Andriamanitra ivavahany ity, fa tsy Andriamanitry ny jiosy rery ihany na Andriamanitry ny Samaritana rery ihany, fa rain'ny olona rehetra. Afaka miantso an'Andriamanitra ho ray isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy rery ihany. Raintsika izy noho ny amin'i Jesosy Kristy izay mpamonjy zany. Efa mampiombona atsika tsirairay avy zany ho an'izay vita batisana, vita batemo rehetra, ao amin'i Jesosy Kristy no mandalo, ao no ahafahantsika miantso an'ity Andriamanitra ray ity. Ary raha ray izy dia mahafantatra ny mahasoa ny zanany rehetra, ary amin'ny maharay azy koa
dia tiany ary tena tiany ny voary ny rehetra mainka moa zany nasika olombelona koa dia tafapaka hatra ty amintsika tafapaka ny malagasy zany tsika moa zany aty zany rainy olona rehetra zay nanolotra ny fiainany ho any Jesosy Kristy ity Andriamanitra ivavaha-mivavaka ity. Rain'ny olona rehetra zay efa nanokana ny fony ka Jesosy no mpanjaka ary ny dikany hoe mpanjaka dia sitrapon'ilay mpanjaka no tanterahan'ny mpanompony. Rain'ny olona rehetra zay efa anjakan'ny tompo zany lay Jesosy hany mpamonjy zao tontolo izao, zay no maharaitsika azy. Noho izany ry havana, avahany Jesosy tsara eto, tsy ho an'ny jiosy rery ihany na ho an'ny Hebreo, ary koa mandeha amin'ny Samaritanina, fa ho an'ny olona rehetra Andriamanitra ray ity ivavahana ity. Faharoa, mampiavaka an'ity Andriamanitra ity koa dia hoe Andriamanitra dia iny fanahy. Inona ny dikan'izay? Lay fanahiny ka raha ny fotony teny avy amin'izany dia rivotra na fofinaina, zany lay fanahy. Andriamanitra dia mifanohitra amin'ny materiely araka izany, mifanohitra amin'ny olombelona araka izany, fa fanahy izy. Noho izany tahaka ny rivotra zay manjaka sy eny tontolo eny. Ny etombohan'ny resaka eto amin'ity andininy 120 ity, eo amin'ny fatsakany eo zany Jesosy ilay vehivavy Samaritanina dia mahita an'ilay atao hoe tendrombohitra Gerizim. Rehefa teraka mantsy ny olana teo amin'ny fifandraisan'ny Jiosy sy ny Samaritana, rehefa miverina avy tany amin'ny fahababoana tany Babilôna, nanomboka tamin'ny Dide Cyrus zany na le tenin'ny Kirosy tao amin'ny voarakitra ara-tantara ny 735 talohan'i Jesosy, dia niverina ny voakan'Andriamanitra ho any Jerosalema, dia Samaritana nefa nisy teo. Dia zao nangataka koa izy ireo mba hiaraka amin'ireo hanorina ny tempolin'i Jerosalema, fa tsy nanaiky ny voakan'Andriamanitra satria izy ireo zany efa mifangaro, efa tsy ilay tokam-pangaro tsony ny ara-pirazanana sy ny sisa izany. Dia zao tapa-kevitra ny Samaritana fa hanao koa tempoly anankiray eo tendrombohitra Gerizim, dia tazan'izy atao hoe mianaka sa izy Jesosy ilay vehivavy zany dia nirazantsika neka ny laza fa hitra eo amin'ny Gerizim io, eo nivavahana 120 dia 220 sy Jesosy manomboka izao tsy eo amin'ny Gerizim io na ny Jerosalema irery, tsy any intsony. Misy an'ity Andriamanitra ity fa manerana ny rehetra izy amin'ny Andriamanitra fanahy akoatra ny maharay teny izany. Dia avako tsy giazan'ny olona iray irery zany ty Andriamanitra ray ity, na giazan'ny firenena iray irery ty Andriamanitra ity, na giazan'ny toerana iray irery ty Andriamanitra ity, fa tafapaka eran'izao tontolo izao ho an'ny olona indrindrindra izay nanapa-kevitra hanara-dian'i Jesosy Kristy. Dia zay aloha zany ny fifalitsika. Mba tafapaka hatrany Madagasikara rehefa ely zany nahitantsika andreo martyra kristianina marobe teo amin'ny tantara tsy hiverena intsony. Andriamanitra ray ary Andriamanitra fanahy ity Andriamanitra ivavahantsika ity ka mahenika ny toerana rehetra. Eto koa dia ahitana taratra zany fa Andriamanitra miara-miasa amin'ny fanahy masina sy Jesosy Kristy le hany-mpamonjy ity Andriamanitra totsika hoe ray ity. Tanteraka eto zany le Andriamanitra hoe ray tokany nefa telo ray zanaka fanahy masina ry havana. Zay no maha kristianina atsika, zay no mampiavaka atsika, zay ty Andriamanitra ty tsy nigiazana na tavela eo amin'ny toerana iray fa fanahy izy, ray izy manerana rehetra. Faharoa isika dia jery tsika ny amin'ny mivavaka. Inona moa ty le mpivavaka ty? Tsy le mivavaka manonona ny hoe rainay izay ny an-danitra sy ny sisy, tsy le mivavaka hoe mandoalika ty resahany eto ty, fa le mivavaka dia nindramina ny teny vahiny hoe adoré. Mivavaka adoré. Inona nofonosin'izany? Ny mpivavaka mivavaka
dia tsy maintsy manana fitiavana zay zany izy zay forosiny zany teny zany fitiavana ary nyray fankalazana fanomezam-boninahitra fanindraindrana an'ilay tiany za izy betsaka indraindray mety manontany ny sasany fa ina koa reo mba nitiavany olona ny vadiny io ka io nitiavany azy zay dia ary indraindray ary tia mihitsy zay ilay endriky ilay atao hoe mpivavaka eto tena tia an'ilay ivavahany ary mankalaza sy manome voninahitra manindraindrana io ary teany eo anifoana naizanaiza alehany nininona ataony ary mandritra ny androm-piainany rehetra ante ho voasantsika zany endrika zany hoe mpivavaka mivavaka tena tia an'lay Andriamanitra ivavahana izany asehoy ary fa raha tiatsika ny olona anankiray dia manolo tena ho any zarony zany tsika ary dia zay tiany olona eny tsy maintsy tanterahana satria zay ny atao hoe fitiavana zany ary dia ohatra izay koa ny ataontsika amin'ity le Andriamanitra ray ty le Andriamanitra fanahy zay ambareto ty tena manolotra ny tena iray manontolo mba ho azy ny tiako dia manomeny tsara mandrakariva ho an'ilay tiaviny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zany ary ny mity amin'ny alalan'ity le hoe mivavaka ity dia zao tsy miandry takalony fa manome ary mity manatrosam-piavana mandrakariva izany riavana inona ary ny tsara amintsika olombelona atolotra antsika ny tompo inona ny tsara indrindra mba hanananao any ny ombony antsika rehetra dia ninona dia ny fo zay zany ary ohatrany be any tontolo no izy io zay ihany zany ny fo no tsara indrindra entina mity an'ity Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay ivavahantsika kristianina ity ny fotsy iray manontolo no mena azy mba hanjakany tsisy efitra amby 20 ora amin'ny 420 ora ary mandritra ny andro iainantsika rehetra eto amin'ity tany ity ny fony tsara indrindra dia o le fiteny mahafoy ny tena tsara amin'ny tena azahoana ny sarobidy tena marina rehefa fonao anjakany Jesoa ny fonao dia zao azonao ary iainanao tsara koa zany fitiavan'Andriamanitra izany ao amin'ny fo matsy no itoerany fihetseham-po rehefa tiana dia tiana ary rehefa tsy tiana dia tsy tiana ankalaina hatramin'inona misy an'izany tsy nay mainty izany ony misy an'izany zay zany asarizana efa nahita fa zay rehefa tiana dia tiana ao amin'ny fo zany ary rehefa tsy tiana dia tsy tiana zay zany tsiko maizina hoy isika zany tsy maninona zany zay mahaolona atsika le mpivavaka zany dia tena tia ary tia hatramin'ny farany hoy le iry zany manaraka ao amin'ny fo koa no misy ny atao hoe fisaintsainana ao ny mamadibadika eny eo ny fisainana aty amin'ny fanahy sy ny saina manitreritra aty amin'ny fietreretana fa ao fo koa ny tena misy an'izany ary indrindra mahafinaritra be le teny malagasy hoe sitrapo inona zany ao amin'ny fo misy ny fanapahan-kevitra andeha sa tsy andeha amin'izao orana izao dia rentsika tonga fa dia nanapa-kevitra fa andeha noho ny fitiavana n'inona fitiavan'Andriamanitra zanaka fanahy masina ary fitiavana koa ao Madagasikara zany le izy ao fo misy ny fanapahan-kevitra anao ny sitrapo zao ny tena ratsy ny mpivavaka indraindray dia ny sitrapony aloha ny alefa nyle aloha zay vao ny sitrapon'Andriamanitra zany zay ny zavatra amin'seho indraindray kanefa irariana mba tsy ho amintsika izany ry havako zay rehetra tian'Andriamanitra ray ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia vonina hanao ny sitrapony voarakitra ao amin'ny Baiboly dia ny Genesisy ka hatramin'ny Apokalipsy zay no mahatena mpivavaka marina sy ianao ry havana mpivavaka tia ny ray faharoa ao anatin'izany mpivavaka ndresantsika zany koa dia zava-dehibe ny hoe ankatò
makatoa an'le Andriamanitra ray no sika zay malala masoa zanany ary Andriamanitra fanahy makatoa. Ahoana hoy ny tompo? Aka fotsiny ahy. Rehefa miteny ny tompo hoe aza mangalatra dia ahoana? Dia aza mangalatra fa tsy hoe ny anahy atody ihany nangalariko dia nefa zay mangalatra atody dia mitovy amin'inona? Mangalatra olo ihany koa. Na koa hoe ny anahy mba laingako kely iny fa mba misy ihany ny atao hoe lainga masina. Rehefa lainga dia lainga. Zay ny fiainantsika zany. Voninahitra ny tenin'ny tompo, ilay Andriamanitra ray, ilay fanahy isika, zay no mampivavaka antsika ry havana. Manaraka, manana fotoana anompoana azy zany koa mpivavaka eto. Raha araka ty voambolana ty mihitsy hoe indrindra manomboka amin'ny fitiavana sy mankalaza ary manome voninahitra azy. Manana fotoana anompoana azy ary tena mpanompony, zay le adorateur. Tanjona dia mankalaza sy manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny atao rehetra ary amin'ny fiainana rehetra ary na aiza na aiza araka ty Andriamanitra fanahy ity. Ry havako, zava-dehibe amintsika ary zany rehetra zany, koa irariana mba hoe efa hitahitantsika sady le inona ary le mpivavaka maro takin'ny soratra masina ty dia ahoana ny iainantsika zany amin'ity sorana ny tompo fa malagasy aho malagasy ianao ty. Ry havako, hiditra amin'ny fahatelo sady tsika azadoloana ny voalohany hoy tsika dia ahoana? Izy ty Andriamanitra ivavahantsika ty araka ny tenenin'i Jesosy amin'ity resaka vehivavy Samaritana ity. Faharoa, iza le tena mpivavaka? Reo isika rehetra. Fahatelo ary zao dina no atao dia marana ny torotena fotrany efa lava sady zay. Ry havako, zava-dehibe ary efa hitahitantsika taratra amin'ilay loha hevitra teo eo amin'ny takila voalohany ilay ilaitsika. Inona ilain'ny tompo amintsika? Mivavaka araka ny fanentana ny fanahy masina. Dia manaraka eo hoe sy araka ny tena fivavahana marina. Ndao zaraina roa zany. Voalohany, mivavaka araka ny fanentana ny fanahy masina. Ho amin'ny olona efa babon'i Jesosy fony dia izao, mpanjakan'ny fony i Jesosy Kristy. Vonina anao ny sitrapony mandrakariva naiza naiza ary ninona atao, ary indrindra misaintsaina mandrakariva ny hatanteraka an'izany satria tiana ary tena tiana ty Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ivavahana ity. Rehefa manana izany faniriana izany isan'andro isika dia miasa ao anatintsika fanahy masina ry havana, satria raha mierintsika anie dia kely ihany fa ny fanahy masina no mampahe, ny fanahy masina no manampy antsika, ny fanahy masina no manamasina atsika ry havana. Le Andriamanitra ray sady fanahy rain'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika no nifidy antsika tsare avy ireo. Ary rehefa mifidy antsika izy dia izao navahany ao anatin'ny olona maro rehetra eran'izao tontolo izao isika. Navahany amin'ny malagasy atao hoe 30 tapitrisa isika. Navahany amin'ny malagasy eto amin'ity atao hoe Côte d'Ivoire na Abidjan ity isika. Zay zany le hoe nofidian'Andriamanitra tsika. Noho izany olona masina, zay ny tenenana azy, satria voatokana ho an'i Jesosy Kristy amaha kristianina tsika. Olona masina isika noho ny asan'Andriamanitra, asa fanahy masina ary indrindra Jesosy Kristy. Noho izany tsy mitovy tsony amin'ny olona zao tontolo zao zay tsy mahalala an'Andriamanitra isika. Tsy mitovy tsony amin'ny olona zao tontolo zao zay tsy matahotra an'Andriamanitra isika. Tsy mitovy tsony amin'ny olona zao tontolo zao zay voninanao ny sitrapony aloha mialohan'ny sitrapon'Andriamanitra. Mampieritreritra zany amin'ny androntsika izao zany ny mpivavaka maro dia misaintsaina sy mieritreritra ny amalifity indrindra n'ilay tena tiany dia ny Andriamanitra izy zanaka ary fanahy masina izany. Faharoa manaraka an'izay dia ny mivavaka araka ny tena fivavahana marina dia mpivavaka tena tia inona? Tia ny fivavahana, tia ny fiombonana masina tahaka an'izao. Tsy mahafoy ny fiarahantsika mivavaka, tsy mahafoy ny fiarahantsika miangona ry havana. Tsy hoe vonjy tavanandro fotsiny sanatria, tsy hoe rehefa manana fotoana aho zay vao andeha hivavaka hamonjy eglizy na fiangonana isaky ny alahady, tsia fa tena fiainana. Zany ny fiainana mivavaka marina amin'ny fahamarinana, tena fiainana.
ny mandeha mivavaka mariky mpanompony Jesosy Kristy azy. Tsy fivavahana rendrarendra na teoria fotsiny zany, fa tena iainana ry havana, ary iainana isan'andro, naiza le ary ninonina atao. Ny mpivavaka marina zany de tsy mpivavaka mpitaribato, de toizony toy mpitaribato vilambava, hafa ho nitondron'ny olony makaria, ary izy nefa misitona makaria mandeha makany zany, ze teneniny de iainana. Firofiro moa no mahay tena toko sy ndiny mihoatra noho izay ary vao mitenenao hoe zay maritra de ny sasany vadina indrindra, nefa hoe zay maritra hatrany farany no vonjeny, tokon'izay valina. Misy tena mahay tenin'Andriamanitra be dia be mihitsy tena nefa sedraina amin'ny fiainana andavanandro, jerena any am-piasana, jerena any amin'ny fiarahamonina, jerena any amin'ny misy azy rehetra. Toratsy no le zao tontolo zao ary mainka moa foatra ny any amintsika zao resiny fa manitra taon'olona te hanakarena tapoka, ny sasany de lasa mirosaka amin'izay resaka tsy fahamarinana, kolikoly sy sisa rehetrarehetra. Ry havana, ny tena mpivavaka marina de mitovy ny teneniny sy ny ataony amin'ny fiainany rehetra isan'andro, zay le hoe mankalaza, manome voninahitra, manindraindra an'le Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, lay Andriamanitra ivavahany zany. Eto aritsika no andeha hoe mba hijery kely ny am'izay iainantsika ny am'izany ary satria amarana ary amehan'izao toriteny zao ry havako mba nahazo fahasoavana aho zao zany. Talohan'ny natongavako taty Jorovavimbelona zany zao io dia 10 taona 2008 ka hatramin'ny 2018 aho mba fahasoava zany noho ny asako de nitety any Madagasikara aho. Voatetiko ny tam'izany mbola région 12 ny faritany any distrika kosa misy tsy voatetiko fa de mba voatitiko daholo zany, mba dinona ny zavatra misy zao ny zavatra hitako. Maro be fiangonana kristianina any amin'ireo tanan-dehibe, any amin'ireo renivohim-paritany no misokatra indroa farafahakeliny manao fampom-pavahana isaky ny alahady ary feno. Fiangonana kristianina zany feno, miditra voalohany amin'ny enina maraina feno, miditra voalohany amin'ny enina faharoa amin'ny valina amin'ny sivy feno, misy azy koa mbola miditra fahatelo feno, isaky ny alahady zany. Mba zavatra hitako zany. Mandeha indraiky de entin'ireo mpiara-miasa manao an'ilay teo hoe visite de courtoisie zany hoe fivahiny mandeha mitsidika an'ireo tompon'andraikitra zany. Jereny manomboka any amin'ny faritany, any amin'ny fokotany, mandeha amin'ny commune, mandeha amin'ny district, mandeha amin'ny faritra. Ay, misy olona kristiana, zay ne pastera mivavaka ary, zay ne pastera mivavaka ary, mbola vao mainka koa etra tena mahafinaritra ka ity Madagasikara tsika ity, fa zay alehanao rehetra de mpivavaka avokoa zany. Kanefa de reto tsika miara-mahita 480 taona zao tsika amina leo teny. Za de gaga, tsy fantatro nareo raha miara-gaga amiko kosa hoe mba nisy boka ve ty filazany tsara vao mahafaly toeto isaky ny alahady ty ary izany. Fa jereo ty fireneko manjary tsy fahadrim-pahalemana, manjary ny tsy fahamarinana, mandeha ny kolokolo samihafa, naiza sehatra anao totrany maizina daholo, tondro menamena daholo, lasa saina. Ary vao mainka aho gaga koa satria zao firenena roa mba haiko manana ny hiram-pireneny ka vavaka. Nareo mety mahay hafa, fa man tsy mahay teny pirenena hafa, fa roa ihany mba haiko, ny I love you ny ray zany hoe ny teny anglisy zany, mba kelikely eny rehefa mba good morning na de zay zany. De mba nijereko le hoe God save the king, zay ny hiram-pireneny anglisy zay de inona hoe ianareo firy taona moa ny Elizabeta faharoa maty tamin'ny 2022, 90 taona. Zany hoe tena ny Andriamanitra marina zany, zay ivavahany reto anglisy eto isaky manangana ny sainam-pireneny tena namaly vavaka 90 taona mpanjaka vao maty. Ary ny hiram-pireneko lasa sainao
tena lasa saina aho amin'ny hiram-pireneko. Hoy ny fiverenan'ny hiram-pirenentsika. Hiatana dia toizo. Sy finaritra toizo. Sambatra tokoa. Izahay sambatra ve ny gasy amin'izao? Mba afaka mitsabo tena ve ny gasy amin'izao? Mba afaka mianatra? Mba misakafo tsara ve? Za lasa saina rehefa tonga taty ato. Ny laoka ny tena vidiana. Dia ny poulet entier. Accompagnement fangarony izany. Inona? Atseky riz. Fa ny antsika anay inona? Vary ngeza be. Fa omefehany anankiray fotsiny izay fotsiny izany. Tena tsy afaka mihina akoray antsika mizara finy. Zay izany. Mizara finy antsika. Ny aty akoray olona ray. Zay izany le misy. 400 taona zao ny irana mba ho sambatra tokoa zay fa zany e. Zany le izy. Hiatana sy finaritra e. Zany e. Zany le izy. Lasa sainao sao dia hafa le gadiny anglisy e. Ary hafa le Andriamanitra ray ivavahantsika ty e. Ry havako petraka amiko vavaka amin'ny valiny izany. Tena za le mivavaka ty manomboka amin'ny ampitory filazantsara e. Sao le malagasy ty aty amiko tsy mampivaly za mivavaka izany. Hatramin'izao 480 taona nanomezany tombo amin'ny fahaleovanteny izao atraniko ny toriteny fa lafa. Ry havako malagasy tena mpivavaka no angatantsika amin'ny tompo manomboka amin'izao 480 taona izao. Ka ny rapitso sy ny manaraka rehetra dia hiadana sy finaritra tokoa isika. An'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.